Fanomezan-draha mamem-pona io no etsika nataon'ny fikambanana administrateur des hôpitaux de Madagascar ny maraina teo teny amin'ny AJR. Teo jerentsika indrindra ary ny akon'izay vaovao izay. Fanomezan-draha mamem-pona sy fanentanana ny olona hanome raha io no etsika nataon'ny fikambanana administrateur des hôpitaux de Madagascar ny maraina teo. Mahasalama hozy ireo ny manome raha ka tokony hanao izany ny olona tsirairay avy. Natao zany zao etsika zao mba ho fanampiny ireo marary mila vonjy amin'ny raha zany. Eo ihany koa zay ny lafiny lehibe zany izay le hoe izay manome raha manome aina. Amin'ny mampitantana hôpitaly anay dia mahatsapa mihitsy izay fahasarotan'ny fitadiavana raha eo amin'ireo marary mila izany. Andritra io antsika io dia nanamafy ny fahitany izany ny olona nanome raha tonga teny. Nahatonga anay anjainjara amin'ilay fanomezana raha dia hoentina hamonjena ireo mpiarabelona izay hita fa tena sahirana tokoa amin'ny fitadiavana raha ireo olona miditra hôpitaly ato amin'ity tobim-pahasalamana ny AJR ity. Nentina nandraisako anjara satria nivarotra narary tamin'ny ray volana dia tsy nanome raha izy dia mba anjara fotoana fa manome raha olona. Noko nahitako tombontsonga tamin'ny varotra dia tsy fantatra hoe tamin'ny olona tombontsonga ambany. Ny manome raha dia manome aina. Io kosa ny fomba fiteny nomeny fikambanana nentina nanamarihana ity andro androany ity. Ny tampahany maraina ihany moa no natao izao etsika izao ka tetsy amin'ny foiben'ny fanomezan-draha teny amin'ny AJR nanaovana izany.